Mpianatry ny polyteknika sy kilo ny fandribirebena ny sain'ny mpianatra mitoy ny fitakiana. Famahirinana ny Madagasikara ho tano-tandalàna nitsangana androany ny vondrona Frestambe. Antoko-tiky Madagasikara fiatrana ny fifitianana nazo toromarika manokana ireo mpikadroka. Arivany sabotsy fahatelo ny volana aogositra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompoko vavy mangasitraka anao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra MBS manasana mampanajana izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika avy hatrany no isataratsika ny fiarahana tsy hitazam-potsiny ny fahoriana sy ny fampahantrana atao amin'ny firenena izao ny antoko tiky Madagasikara. Nilaza ny filoha nasionaly ny antoko Marc Ravalomanana androany fa andray anjara feno amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny antoko team. Tontosa androany tetry amin'ny QGBLR moa ny fionana teo amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpikatroka team eny fotony. Fotoana izay nanomezana toromarika sy nandrenisana ihany ny afatra avy amin'ny filoha-mpanorona mahakasika indrindra izay tontolo ny fifidianana ho an'ny ben'ny tanàna izay. Fanadihadiana eo amin'ny rindran-tsariny Mathieu Prince. Tsy hitazam-potsiny ny faharavana sy ny fahoriana miantra amin'ny vahoaka malagasy isika fa tsy maintsy andray andraikitra miandrandra fiovana ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Ary isika no mila mitondra vahaolana sy manome vahaolana ho amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka hoy ny filoha nasionaly no sady mpanorona ny antoko-tiky Madagasikara Marc Ravalomanana. Andray anjara feno amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ny antoko mba ahafana mitondra fampandrosoana hatreny ifotony. Isan'ny olana ho an'ny firenetsika ny tsy fanajana ny lalàna hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Satria mandalo fotoan-tsarotra sy lasaka katerena ary hiatrika fifidianana ny fotony tsy ho ela ny firenetsika kanefa tao mangina isika ka maro mametra-panontaniana ny vahoaka mametra-panontaniana aizy ianareo inona no atao totra ny valala voatanga izy ireo tsy manakale. Amin'ny mahatoko politika lehibe ny antoko tiky Madagasikara nefa sy amin'ny mahatoko mpanohatra azy dia tsy manana zo hitaza-potsiny izy fa tsy maintsy mandray andraikitra tsy maintsy miteny koa averiko indray amin'izao fanambarako ilazako amin'ireo zao fa dia tena andray anjara feno amin'ny fifidianana ifotony ny tiako Madagasikara. Tsy maintsy mandray andraikitra isika satria tsy azo avela anao zay tiany atao reo mpitondra reo no tiako resahana ireo mpitondra tsy manara-dalàna manohy ny fanapotehana Madagasikara ary mandetika lalina ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Tsy eketsika zany, tsy ekeko zany. Ambarako fa tsy ara-dalàna izao fanemorana lava ny fotoana anaovana ny fifidianana ny nivon'ny commune izao satria ny andiny fa 3/20 ao amin'ny lalàna Fehizoro laharana fa 2024 aotra valo mikasika ny fifidianana dia milaza fa tsy maintsy ajaina ny fitaom-pataperan'ny mandat ho an'ireo olom-boafidy ireo na inona mitranga tsy maintsy tanterahana ny fifidianana. Betsaka raha commune no mijaly ankehitriny satria efa fampandehanan-draharaha andavanandro ihany sisa no azon'ireo atao satria ben'ny tanàna lany mandat. Tsy ekena araka izany ny fampemorana lava ny fifidianana eny anivon'ny commune ary takinay ny amohan'ny gouvernement ao anatin'ny fotoana fohy ireo didim-panjakana mirakitra ny daty sy ny fanatanterahana izany fifidianana izany dia ho hitatsika rehefa avy eo rehefa fangatahana reo. Miaritra ny mafy ny malagasy ankehitriny ny rano tsy misy ny jiro tapaka lava misy ny vahaolana saingy tsy hain'ny fitondrana ny manome izany ho an'ny vahoaka
tsy maintsy andraindraikitra isika ho atrany ny fanazavana efa tsy voatanisa intsony ny fahasairanana enany vahoaka malagasy ankehitriny zay tsy ahitany mpitondra vahaolana mihitsy mirongatra ny tsy fandripalemana fanafian-dahalo von'olona fanaovana alabotry ary ny fanapahan-doha mihitsy azy miakatra zay tsy izy ny vidim-piainana kanefa miena ny fahefa mividiny vahoaka tsy anasany olona tsy mety voava ny olona ny jirama facture alefa ny diso nefa lazay ny voatara 5 andro de loso ho ampiakarin'ray asiany sazy tsy mety voava mihitsy a ny olona ny vatsim-pianaran'ny mpianatra vony sy bomba lacrimogène ary fisamborana indray a no mahazo azy ireo fa mbo mitaky ny zony izy betsaka reo fampanantenana sy tanteraka sy laingy afavy eto tseroa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitodra na ny tenako zao azy any e de tsy misitraka intsony a ny zo voalazany lalàna fa 12 nisan'ny mpiandry na ny garde akao tokony izy ny soron-dolo izy rehetra rosy izy fa tsy ampemitra atsika zany tsy ampatahotra atsika zany nametraka fanontaniana mivantana tamin'ny chef de gouvernement hoe zao verangahty mbo ataonao ka ianao mena tsy raisinao le izy zay misy zao mena tsy raisinao le izy ka olona menao a olona varian'ny adversaire koa riva de anao an'izany anakeny zany a orangaty mila olona de confiance ary mila fanakalo hevitra zay mba ho hitako le olona zany andrasany hay zay aza mieritreritra anao nga chef de gouvernement fa hijano eto mandrakizay sasapoana ny mpiambina raha tsy jehovah miambina ka na tsy omenao mihitsy ah anao ny anao fa tsy ah raha fitinina de fitondrana tsy mahay sy tsy mahomby ary mamitaka sy mandainga amin'ny vahoaka ny fitondrana misy ankehitriny eto Madagasikara tsy sahazany vahoaka malagasy ny zava-misy ankehitriny vohitsakitsaka tanteraka ny zoma olona sy ny hasiny malagasy ho atrany ny fanazavana tsy mendrika ny vahoaka malagasy tsy mendrika tsy sahaza azy intsony a ny zavatra mahazo azy sy iainana ankehitriny raha raisasan-tsaina zany hoe herinandro tsy manana rano raisan-tsaina fotsiny zany maketo zao nareo madidio nareo mijery areto fa misy olona tena marina tena mampalelo a mihitsy mahita azy mba hampahombo ny asa rehetra ary dia tena andraiky raha fenitsika sady hiasitsika nanao modelitsika ametraka tsara zany hoe tany-tandalàna toerana tandalàna zany tsika ho hitan'ireo tsara ohatran' iny tsika vao ametraka tany-tandalàna tsy mendrika voaka malagasy hoe aminareo a zany hoe tsisy rano mandritra ny fotoana maritra tsy misy jiro ka mila mandray andraikitra ny tiako Madagasikara mba hampahombo ny asa rehetra nefa sy ny fandraisana andraikitra ataontsika de tsy maintsy ilaina miasa miaraka mazava ny andraikitra hosan'ny tsiraray aby mirindra sy mirazotra ary tsy mifanohitra mihitsy na mifanipaka ny teny sy ny asa ataotsika rehefa miteny ny anankiray de minaraka noho izany zany a fametrahana loharano lara-pamehana lara-pamehana ny tombontsoa amin'ny firenena sy ny atoko fa tsy ny amporery na ny fitiavatena firaisakina sy fiaraha-miasa matotra amin'ny samy tiako Madagasikara aloha le tenina to engo dolo izy fanajana ny rafitra sy ny fitsipika amin'ny feny antoko ilaiky manaja rafitra tia madaholy nareo reo tiako Madagasikara daholy nareo ilaina manaja tsara ny rafitra sy ny fitsipika amin'ny feny antoko ianareo ny tonga miaraka no fanomboana ary ny miasa miaraka no fahombiazana ahafandrehetra manatratra io tanjona iombonan'io
dia ny fanavotana izao fianam-bahoaka latsaka ankaterina izao hoy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Fanandritra iny fotoana izay tanterahana tetsy amin'ny QGBLR io maraina io no nanomezan'ny filoha Marc Ravalomanana toromarika manokana ho an'ireo mpikatroka tima rehetra manerana any Madagasikara mba ho fiatrena ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina moa no anton'izany. Isan'izany ny fampafantarana ny vahoaka ny mazava-dehibe ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy ny fananganana ireo rafitra eny anivony fokontany ary ny fifantenana tsara ny kandida izay tondra ny fanivany antoko amin'io fifidianana io. Fanampanazavana. Ireto ary toromarika ampitaina amintsika ny fiomanana sy atrehana ny fifidianana eny amin'ny commune, fampahafantarana ny vahoaka ny mazava-dehibe ny fifidianana eny anivon'ny commune, ampahafantarana ny vahoaka fa ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna no manam-pahefana izy ireo indrindra ary tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny tanàna misy azy. Noho izany atao mafy tsara zany ny fifidianana zay olona tokony vita tsara n'le asa, fananganana ireo komity mpanohana isaky ny quartier ary isaky ny fokotany, fijerena sy fanomanana sady den'izao ireo kandidatsika atolotro ben'ny tanàna. Tsy maintsy ajaina ny rafitra misy eo anivon'ny antoko amin'ny fanomanana sy fanolorana ireo kandida manomboka amin'ny fokotim, comtim, distim, ny député indrindrindrindra mba hiasa iaraka akaika amin'ny bureau politika ary farany makaty amin'ny filoha mpanorona. Zay olona ho kandida dia tokony hanana fandarana asa na programme ho fampandrosoana commune, manifesto filazana azy. Efa teo fantatro tsara ny sy maintsy atao, miasa miaraka ianareo fa tsy olombelona ny tenena amin'io. Tokony olona mendrika mamim-bahoaka mahay mahalala ary mavita ny fampandrosoana commune ka azo antoka fa ho lany, zay tsy maintsy ataontsika eo. Eto mpamarana dia manainga antsika rehetra ho vonona irahiny satria ny tolona tsy vita ny antokotokana. Efa nilaza aho fa tsy hamelona ny vahoaka ireretsony ary mbola velika eto indray fa anisany nanangana ny firaisan-kina ny tenako ny tiako Madagasikara ny atoko tim dia anatin'ny firaisan-kina ifampiresaka izahay zay matahotra nareo fa anisany co-président ao ifampiresaka izahay satria tsy maintsy mifandamina tsara izahay amin'ny firaisan-kina mba atanteraka tsara ny fanondritsika satria mbola tsy vita ny tolona iraisany io ka dia matoky aho ry tompona andraikitra solombofidy ary mpikambana eo anivony tiako Madagasikara zay tafavory marobe toy izao eto, mahatoky fa miaraka tsara zay toromarika nareo, tsy hanao sangisangy an'ity intsony isika na andrakandrana fa tena izy amin'izay izy ary tandremana tsara fa reo koa nefany maily atahotra ampemitra lavo zao io fampinomorana an'io datim-pifidianana io zavatra mazava amin'ny olona rehetra, tahotra zay ihany ary efa matahotra aloha miala nareo fotsiny ara dia efa miorokotry io maika fa izao avy eo. Fa dia mbola ho avy fotoana ary hiantso anareo indray fa aza matahotra nareo fa manana ny finoana aza matahotra mino fotsiny ihany. Mbola eo amin'izay vaovao ny tranga tetsy amin'ny QGBLR io maraina io izay ihany dia nanakoako teny atoerana ny antsoavo nataon'ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara ny amin'ny fangatana ny firotsako fidiny ny filoha Marc Ravalomanana izay filoha mpanorona ny antoko ho kandida ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Potika Antananarivo ary efa hita ny fomba fiasan'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fotoana nitondran'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny firenena hoy ny antsoavo nataon'izy ireo. Ndao rahantsika ny fanadadiana eo amin'ny sary sindrantsarany Mathieu Princy. Tsy maintsy ho azontsika Antananarivo renivohitra hoy ny feore nandritra ny antsoantso nataon'ireo olombofidy solombavambahoaka tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Mila olona manana traikefa ny fanerenana ny renivohitra Madagasikara
mba homendrika ny vahoaka malagasy iray manontolo ho iantrany ny fanazavana. Tsy misy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana ireriany no afaka mamerina ny Antananarivo any arivo renivohitra Madagasikara ho ireo solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny anaran'ny Antokotimy. Tsy avotro Madagasikara, tsy avotro Antananarivo renivohitra Madagasikara. Président, mangataka anao zahay, mangataka anao zahay amin'ny anaran'ny vahoaka, tena vahoaka maro ary vavitany amin'ny faritra ivelany dia zao tena mangataka anao président. Moritsahy ianao candidat be tanàna Antananarivo renivohitra, satria Antananarivo renivohitra renivohitra ny malagasy rehetra, renivohitra Madagasikara, ianao ihany no antenay nanavitra izany tahaka nefa nanavotanao ny firenena. Ianao ihany président ny ahafahanay hoe mahavita zany manamboatra ny fiainana Antananarivo amin'izao fotoana izao, fa rehefa avy eo Madagasikara io manontolo misokatra ho azy. Teto Antananarivo renivohitra manokana fotsiny dia tsy ho adinotsika fa boriboritany anakenina no nisy solombavam-bahoaka narotsaky ny tim amin'ny anarany vondrona firaisakina, nitarika foantsika tao anatin'ireo boriboritany inonareo ary nandresy ilay le candidat mpanjakana. Ny tiako tenenina président dia izao hoe mbola izahay fotsiny arano nyrotsaka teto amin'ity boriboritany enina teto Antananarivo ity, efa tsy nisy rano sotroana ry zareo. Maika fa ianao ary mampirisika izahay satria hitanay sy trafanay ny fandrosoan'ny tanàna na teto Antananarivo fotsiny ara fony ianao nitantana nytiko arivo dia modely teto amin'ny firenena. Koa dia ampisoky tena ny vahoaka nambomanarina monsieur le président, fa dia misy anarana mandehandeha any maromaro, fa dia izao ianao ihany ny anay, ianao ihany ny ambomanarina ary tsy malalafatsy ianao ambomanarina amin'ny fifidianana rehetra izay misy eto Madagasikara, indrindra fa le anankiray izay tena ho avy atsoatsy. Ianao mitarika an'ity raty alaitsika Antananarivo fa alay ny fanoherana ny renivohim-paritany enina, alay ny tiako Madagasikara ny renivohitry ny faritra rehetra sy ireo renivohitry ny distrika. Anarivo ny candidat président fa vonina amin'izany ny dimy. Noho izany le kabarinao rehefa avy eo fotsiny mitondra anazy, rehefa izy ianao hoe alavantay dia efa izy etsy. Fa izao ny zavatra lazaina président, ela ny andrasana vahoaka malagasy monsieur le président, ela ny andrasana namanina nofinofisina baovanina. Tsy pasoko nefa malama ntsony anay tsabo nefa salama namerina nefa voisa zay nambara teo monsieur le président, fa tonga dia vava neotra ny artabebaka satria mivahoaka ny vakana karatra raha eto Tsirabe eto Antananarivo ny jerena maro aminay eto ka izao monsieur le président afatry vakana karatra mirotsah ianao be ny tanàna Antananarivo zay no etaetanay monsieur le président. Fa ireo maro anisa olom-bofidy ireo dia vonina hiara-iasa aminao ianao izay antenainay fa hitarika eto amin'ny renivohitra Madagasikara. Karaha nandalo fotoana fohy tao amin'ny commune izahay niaraka tamin'ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana dia tsapa tamin'izany fotoana izany fa naniady rery raha ny tim dia vita tsy mba nisy azany karama tsy voaloha izany satria nandony etra ny olona ny tany oatra ny 500 isan-jato ny olona no nandony etra. Mila olona manatraikefa aza mihaino ny mpanatsatso milaza hoe maninona no miemotra, maninona no miemotra mietry voninahitra, tsia fitiava-tanindrazana zany monsieur le président renivohitra Madagasikara tia. Tsy namaly avy hatrany ny fangatahana ny filoha Marc Ravalomanana izay nanamafy fa mbola ho avy ny fotoana anambarany amin'ny fomba ofisialy ny maha-kandida azy na tsy ho an'ny eto Antananarivo renivohitra.
fa miankina amin'ny safidiny tsirairay ny ampisy na tsy ny fiovana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay hoy ny sekretera général ny antokotiko Madagasikara nandritra ny lanonana tetsy Bel Air androany maraina io. Latsaka anaty fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ary tsapasity izany ho an'ny fiainana andavanandro ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Mila masafidy noho izany ny mponina indrindra fa ny vahoaka manoloana ny fifidianana ho avy io ho hiatrany ny sekretera général Rinda Randriamasinoro fanadihadina. Tsapasy hita ny fasairana ny isam-baravarana ankehitriny manana andraikitra feno anarana noavy ny tsirairay hiatrika fifidianana izay ho ben'ny tanàna isika ka tokony ho fantatry ny vahoaka fa mila olona manana traikefa Antananarivo renivohitra hoy ny sekretera général ny antokotiko Madagasikara Rinda Randriamasinoro. Zava-dehibe ny fihetsika naseho mponina teto Antananarivo nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny ary azo antoka hoy izy fa mbola ho mafimafy kokoa noho ny tamin'iny fifidianana iny ny firaisankina izy amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho avy io. Tena miaina ao anaty fahoriana tanteraka ny vahoaka malagasy. Taraina daholo zao ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra. Mitaraina fa tsy mahatsabo tena tsony ny olona ary tsy mahavita manantona dokotera ka matimaty ho azy. Ny jiro tsy misy, tsy haiko na any aminareo any misy délestage sa tsy misy. Ny filaharana ny rano efa tsy lazaina tsony. Ary ny tena loza tsy manan-kohanina ny akamaroan'ny vahoaka. Raha tsorona dia tena mpahoriana loatra ny vahoaka malagasy. Na eo azy zany rehetra zany dia te hiantso antsika pikatroka atao anatin'ny antokotiko Madagasikara tsy ho kivy. Aza milavolefona, aza manaikoleo fa andao sika mamondrona hery hiady ho an'ity Madagasikara tsika ity. Tsy vita ndray andro ny tolona. Tsy ho avelantsika ireo olombitsy ireo no hanimba ny firenena malalatsika. Tsy ho avelantsika ireo vitsanisy ireo ny andidy tsy hanapaka ary hamotika no avin'ny malagasy toy izao. Andao sika andray zay asa sy andraikitra tandrifantsika tsirairay avy ary samy anontany tena hoe inona ny mba ho ataoko amin'ity firenena ity. Izany dia manomboka amin'ny fijoroantsika maneho ny safidy. Isaorako manokana eto ny Antananarivo renivohitra nanome 100,000 voix mahery tamin'ny fifidianana farany teo iny ary inoko fa mbola hanao avy roeny iny isika amin'ny fifidianana manaraka eo. Mbola miandrandra ny fanavotana ny Madagasikara isika izao ndao hiara entana hanambatra hery hanatanteraka izany. Ohatra antsika miaraka zay raha-pirenena ho avy eo. Andao hiaraka hiady ametraka ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny firenena isika. Ho avy zao ny fifidianana ben'ny tanàna. Ny fametrahantsika olona manam-pahendrena, olona manatsaina, olona manana fahamarinana ary olona matahotra an'Andriamanitra no antoka isian'ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika. Miankina amin'ny tsirairay sy ny safidy atao ihany no mamaritra ny ho avy ho hiatrany ny fanazavana. Mila manana fanantenana nefa fa tsy ho mora kivy. Manoloana ny sakana maro samihafa tsy hatongavana amin'ny tanjona apetraka ho hiatrany ny fanazavana. Mandre ianao reo fampanantenana zay tsy tanteraka ka nandiso fanantenana anao. Very hevitra ianao. Tambidalakale. Tsy misy mihaino ny fitarainanao na eny kianja na eny amin'ny tambazotra tserasera eny. Zao no amboarako anao anio. Ianao no manorina ny ho avy. Ianao no mamorona ny fanovana. Tsy tonga ho azy ny fiovana. Mitranga izany rehefa mijoro mitsangana ny olona toa anao izay miady ho an'izay zavatra heveriny fa tsara ary miasa mafy ho an'ny ho avy tsara kokoa. Ianao no afaka milaza fa ok zay mendrika ny tsara kokoa aho ary vonina hiasa ho an'izany ho avy tsara kokoa izany. Manandanja ny feonao ary sarobidy ny zo zay anananao dia ny zo hifidy. Ny zo hifidy mpitarika izay mifanaraka amin'ny soatoavina izay arovanao ary hamolavola politika izay misy fiantraikany amin'ny ho avinao. Ka zao ary le fanamby
ny fanampy dia ny hametraka ny hanorina ho avy izay ahafahany nofinofo rehetra ho tanteraka. Zay ny fanampy. Ny fanampy dia ny hanorina ho avy hanjakan'ny marina ny rary ny tsara sy ny hitsiny. Ny fanampy dia ny hanorina ho avy izay hanome lanja ireo lahara-pahamehana aminao. Ny fanabeazana, ny fampananana asa, ny fitsaboana, ny fanatanjahantena, ny kolotsaina. Ny fanampy dia ny amorina ho avy mamiratra. Tsy mora nefa zany ary tsy vita mora, maro ireo sakany. Ary hanontany teny ianao ndray andro hoe misy antony ve ny joroko, misy dikany ve ireo ady zay ataoko. Mampirisika anao aho, manana fanantenana, mijoroa amin'ny soatoavina ary manana faharetana. Aoka ianao loharano-kery sy fitaovam-panahy hisarika an'ireo mpiaramonina aminao. Ary ny fanantenana no mbola mampirisika atsika androso na dia sarotra aza ny lalana izay lalovantsika. Raha tsy ahivina dia ny 12 Desambra izao no daty nankatoavy ny filankevim-panjakana irosona amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Mila miomana ny malagasy rehetra mba ametraka safidy marina sy hitondra fandrosoana eo amin'ny fiainany, fa tsy voarebirebinainga tsara lahatra fotsiny ka mbola iaina fahantrana mandrakariva. Voamakasika ny fitantanan-draha raha-panjakana kosa mampaiky volana ny firenena mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara. Ny fomba fitondrana any Madagasikara amin'izao fotoana izao, hoy ny filoha Marc Ravalomanana androany. Nanambarany tena ny fa mila mirahina ny rehetra mba ahafahana mitondra fanovana goavana eto amin'ny firenena fanadiadiana. Fitondrana mandainga, fitondrana mpandika lalàna no misy eto. Fototry fampandrosoana nefa no mahatanitandalàna. Arak'izany, tsy androso mihitsy Madagasikara raha mbola manjaka ny fandikan-dalàna toy izao mitranga izao. Isan'izany ny famonomorana lava ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna, efa lany fimpitoam-piasana, hoy ny filoha Marc Ravalomanana. Endrika iray mampiseho ny fanaran-dalàna eto amintsika izany, ho hiatrany ny fanazavana. Raha ny zava-misy ankehitriny no jerena dia fitondrana tsy mahomby, fitondrana mandika lalàna ary fitondrana mandainga sy mamitaka. Manao tsinotsinona voaka malagasy no misy eto Madagasikara ankehitriny. Mihevitra ny malagasy ho tsy mahalala ny inona izy. Efa nanomboka tamin'ny volana Desambra 20, ny volana Desambra 13 no tsy feno ny mpikambana anatin'ny gouvernemanta satria tsy nety voatendry hatramin'izao ireo sekretera mpanjakana misy 12. Zay nolazay ny fahotendrena. Hatramintsika amin'ny teny zao androany zao dia gouvernemanta tsy feno ihany koa ary tsy afa manao afa-tsy ny fampandehanana raha andavanandro na afera courante no misy eo amin'izao fotoana zao. Tsy misy azo atenaina ny fitondrana io, tsy miraharaha sy manao tsinotsinona voaka malagasy ny ao. Efa hatramin'ny 10 volana Janoary 2024 no tapitra ny fifotoana an'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina, kanefa dia izao ahemitra lavo izao ny fotoana natanterahana ny fifidianana eny anivon'ny commune loza. Misy lalana mamaritra ny antoko-panohitra eto amintsika, saingy tohodiany fanjakana tsy fantatra izany, ho hiatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Ny lalàna nefa no mametraka mazava ny antoko anana andraikitra etsikera ireto fatomombanana hita eto amin'ny firenena. Fankahalana nefa no andraisan'ny mpitondra izany raha ny zava-misy no jerena. Raha ny voalaza ny 9/12 amin'ny lalàna laharana fa 1/12 sy 2 aotra 13 mifeny fanoerana dia mazava ny andraikitry ny antoko-panohitra. Ino tsara ny andraikitry ny antoko-panohitra? Mitsikera ny fomba fitantanana sy programan'asa tsy mahomby ary ireo fandikan-dalàna ataon'ny fitondrana. Zany hoe misahana ny asan'ny contre-pouvoir sy ny équilibre des pouvoirs. Zany ny asan'ny mpanohitra, manomana sy miasa ho an'ny fifandimbiasa toerana na fifandimbiasa-pahefana na ny alternance au pouvoir. Zany hoe mijery sy manomana ny fomba rehetra azahoana fitondrana indray ary manomana sy mitondra politika vaovao anarenana
ny fambarotrona sy ny firenena zava-dehibe zany a manomana sy miasa ho amin'ny fifandimbiasan'ny toerana na ny fifandimbiasam-pahefana na ny alternance au pouvoir zany hoe mijery sy manomana ny fomba rehetra azahoana ny fitondrana ary manomana sy mitondra politika vaovao anarenana sy ampandrotrona ny firenena zavatra nangatanareo rehetrareo a voalaza an'ile hoe zao ny andraikitry ny mpanohatra manoloan'ireo andraikitra lehibe apetraka ny lalàna sy ny andrasan'ny voaka amintsika ireo ary dia ireto any toromarika apetrako aminareo tsy raray aby milaza mpahibe maso sy mampafantatra amin'ny fomba rehetra ary mitsikera ireo tsy fahombiazana sy fantikan-dalàna ataon'ny fitondrana isana ambaratongana manentana ny olona andraikitra fa tsy hitaraina manoloana ny zava-misy ohatra fanehoana firaisankina amin'ny alalan'ny hetsika iraisana na fitoriana miaraka tsy maintsy mirahina aloha mila manana fahasahina sy firaisankina tanteraka isika amin'ny fanatanterahana io andraikitra mampanohatra amin'ny mpanohatra io ary mila mafy sy matanjaka ary mirindra tsara ny lafi ny communication na serasera nisy ny fitoriana napetraka manoloana ireo tsy fanaran-dalàna antranga nandritra ny fifidianana osolombavambahoaka teo saingy tao tsy hita izay toiny ho iatrany ny fanazavana hatramin'ireo firenena mpiara-miombonantoka amin'ny madagasikara no vaky vava manoloana ny fomba fitantanana eto madagasikara niona sy mifampiresaka tamin'ireo ambassadeur reo a tamin'ny lakamisy izay soma nanontanyko a le coordonnateur permanent reo Nations Unies jerenao nge a raha ho tanterahany ty zavatra nampanantenana sy lalàna zay mifehy mihitsy zay io za tsy afaka hiteny tsony fa de jereo tsara liziky nareo a nijanona teto nampahatra anay fotsiny satria fatany a satria izy mpiasa atao be ity de fatany ny procédure any amin'ny Nations Unies tia mifetra tsy azo loarany resaka tamin'ny ambassadeur ny firenena hafa ndray a président tsotra fotsiny resana aminao izy tamin'ny anao nitondra 420 no masy voenareo any vela na ny ambassadeur fa amin'izao fotoana zao 4 fotsiny ahoany nareo nandroso firenena tokony androso Madagasikara ary zay moa andeha ozy de afaka miteny aminao ary zay mba nangatana anao hoe tonga avy ianao aty fa tena mijaly tsy mbola misy ohatran'izany a mahazo ny vahoaka eto Madagasikara rano tsisy zay fototra ienan'ny olona jiro tapatapaka lava mividina fa tsy lahitra hitsony any kolokolo eto tsy andaniny tsy mba kolokolo madinika tsony fa ny ambony any de fantanina mba ataonay aminao izy hijery fotsiny ve nareo zay ny tonga ty fivoritsika androany ty tenenanao amindreo malagasy ireo a fa tena miandry ireo tsy tantsoy zy ale ny tanora raha mahita lalana ivoana de lasa daholy nefa le tanora toara mbo nilaza izy hoe tamin'ny andro zany président zay mbo nahazo famatsina kely tsy izy re ty laza aminareo a fa tena tsy mahomby raha mbola reo ihany masy voatsika any velany ary le masy vo tsy misy le tena ngeza be masy voany Washington masy voany Nations Unies masy vo atsy amin'ny Union Européenne nanatona andray le représentante ny Union Européenne djiboutienne izy io ny Union Africaine président efa tamin'ny janvier ny tonga ty aeto gaga mangataka eo anamiko moa zay ohatran'izany sao de verina reo fa mitsika ihany amresaka nyvelany fa tena samy miaiky daholo natra nyvelany ary inona ny zavatra mamaikamaika atsika any amin'ny teny tsy fiteny malagasy ary any Angola inona ny toko mamaikamaika atsika any portugais ngeny any sady tsy teny anglisy ny tsy teny frantsay inona mahatonga atsika falifaly amin'ny fandihana indrareo any ambadika any Guinée Bissau any ny olona ty fadiran'ovana tsy menakanina
jereo reto mpianatra mba jery tele nahitan'le mahazo azy na tsiaro mihitsy ny fanapoahany reto ole rehetra ianareo mpitandro ny filaminana tsy mbola fantatra fa vahazo boboka fa ina lela zay ny fidelina kely an'izy io efa manga manina izy iny mila traikefa sy fahaizana ny fomba fitondrana firenena ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy fampanantenana mitsiditsidina sy tsy mipaka any ambilan'ny malagasy. Mila mijoro isika ary samy teny marina amin'ny vahoaka ka hiaraka anavitra ity firenena ity ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Fa miandrandra fanovanana amin'ny lafim-piainana maro ny vahoaka malagasy amin'izao ho manoloana ny fangirifiriana iainana isan'andro. Raha anatrarana izany ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy mpanolo-tsaina. Mitaky ny amoahana datim-pifidianana araikitra manoloana izany ny olom-pirenena mba ho fanajana ny lalàna raha ny fanadiadinina nataony Andro Miaratinina eo amin'ny sary sirindratsarin'ny Mathieu Prince. Fototra mitantana sy mampandeha ny asa fampandrosoana eny fotony ary mitazona andraikitra goavana eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ny ben'ny tanàna. Efa lany fotoam-piasana ny 10 janoary teo izy ireo aka tokony averina amin'ny vahoaka ny fahefana azony mifidy izay olona everiny fa mendrika ary malana nitraikefa hitantana ny komina misy azy. Efa leo sy tofoka fantrana, le miady amin'ny fiainana, le fampanantenana pokaty ny vahoaka ka lalany tokana io ahafahana manovana ny zava-misy. Miandry fatratra ny daty raikitra natanterana ny fifidianana izay tokony tsy oatra ity taona ity intsony ny malagasy efa vonona hiatrika fifidianana. Dia ny tena marina fifidianana amin'ny vatana le izy dia ny tena marina tokony entanina ny olona fa ny olona nefa amin'izao ohatra tsy hoe aiza ny atsimo aiza ny avaratra anaovana an'le izy satria le fanjakana le gouvernement aza mbola tsy mitsangana anao an'le appel ny mpifidy hoe zao ny daty anaovana an'le izy nefany io tsy fantatra tsoa ny CNI ve mamindry an'le daty sa ny dia ndray ny conseil d'état misy an'le midikodina be teo 6 novembre dia 11 novembre 11 décembre dia tsy mazava mihitsy n'le izy tokony hiomana ary entanina mihitsy ny olona hifidy. Dia ny tanàna zany mitondra fivahoakany amin'ny député dia ny député ilay mitatra aty amin'ny filoham-pirenena satria mivahoaka efa mahatsiaro mijaly mahatsiaro mangirifiry dia zay no ilain'ny olona le fifidianana be ny tanàna zay vonona ny fidy rehefa tonga ny fifidianana efa mpifidy hatramin'izay koa moa dia efa vonona ny fidy mihitsy ka mana tena fiovana zany ny mponina ny fotony amin'ny lafiny rehetrarehetra ina ny lafiny sosialy indrindra ireo sakarana io tena mampikaikaika amin'ny olona zany satria tena mizaly le vahoaka ka ny fiovana ny rasany dia amin'ny fifidianana ihany. Ny anjarandraikitry ny olom-pirenena aloha dia tsisy afa-tsy ny hoe mifidy ihany satria izay no azahoana fahefana ahafahana manova ny zavatra rehetra. Ny fanovana dia miainga avy any amin'ny fotony dia miakatra tonga ny faratapony rehefa mirahina ny vahoaka miantso ny firaisan-kina ny vahoaka zany mba hirahina tsara. Hatramin'izao aloha mbola andrasana ny daty ofisialy avoakan'ny gouvernemanta anatanterana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna. Tokony tsy hiamotra intsony ny daty ny 12 Desambra izay fanankato avy ny filakevim-panjakana zany. Mila averina amin'ny vahoaka raha toy ny fahefana satria efa tapitra ny fiam-pitom-piasana ireo ben'ny tanàna teo aloha. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no ahafahana manova izao zava-misy izao. Miainga avy amin'ny olom-pirenena tsiraray izany ho tonga saina andray an-tanàna no aviny ka tsy hanome fahefana ho an'ny olona tsy mihevitra afa-tsy ny fahampitehana. Olo eo amin'izay voavoany ny politika izay atrandry ny sangana androany ny vondrona firaisambe fikambanana ivondronana ireo antopolitika tanora fikambanana samihafa ary ireo ray aman-dreny ara-drazana mba amondrona hery anavotana ny firenena. Miantso ny malagasy rehetra ho tonga saina izy ireo manoloana ny zava-misy ka anapa-kevitra amin'izay ho atao mba hitondrana fanovanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanadiadiny ny Andro Miaratina atrandry. Mbola tsy vita ny tolona mirenana ny Madagasikara ho tamin'ny tandalana. Mbola tsy tapitra ihany koa ny ezaka amin'ny fanavotam-pirenena izay tena maika ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy atambatra ny hery ahafahana manatratra ny tanjony antony hananganana ny firaisambe. Tsy maintsy ampafantarina ny malagasy ny zava-misy hahatonga saina azy ireo ka andraisan'ny fanapahan-kevitra amin'ny fiainam-pirenena. Tsy hoe hanao inona ny any Aogositra fa mampahafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra misy sy ny zavatra mitranga ary ny zavatra iainan'ny firenentsika. Anjara ny vahoaka malagasy mieritetran'izany hoe raha zany tokoa ary ny zava-misy inona ny tokony ataon'ny vahoaka malagasy mampahafantatra ny izay.
fa inona ny ataony vahoaka malagasy manaiky an'izany ve ny vahoaka malagasy ekeny praitan-drazana ve zany ekeny mpitandro filaminana ve zany ekeny ekeny professeur ve zany ekeny rehetra ve zany tokony tsy hisy endrika sakana ho amin'ity antsika fanavoto amin'ny pirenena ity tsy vahaolana eto amin'ny firenena intsony ny fisamborana lava fa ny famana ny olam-bahoaka izao ny mamaika nitondra inoantsika le fisamborana hatramin'izay ohatra le fanontaniana teo hoe nitondra inoantsika le résolution hatramin'izay ary nitondra inoantsika koa ny fisamborana hatramin'izay mbola noy an'izany ve tsika ny ilaina anizy zao ny vahaolana ve ny fisamborana zay kosa tsy mieritrehitra hoe hisy fisamborana nao vahaolana le fisamborana tsy hitondra vahaolana zany fisamborana zany fa tsika mitady vahaolana hoe inona ny vahaolana hoentsika manavitra n'le firenena maika ny fanarenana ny firenena tsy misy afa-tsy ny fampitambarana ny hery ihany no ahafana manatratra ny tanjony izay no mahatonga ny avy amin'ny fanoherana tsy mitsahatra mitady vahaolana azona fandresena amin'ny fanohizana ny tolony ny ilaitsika eto zany de zay firaisan'ny rehetrarehetra zay tiany atao hoe firaisambe ny ray aman-dreny sy ny zanaka hoentiny manavotra firenena hitanareo fa na président Ravalomanana hoe fa nivoyan'izany hoe firaisambe zany io président Rivrakotovao anatin'ny firaisam-be hitatsika ao zany hoe firaisambe mbola tsy zay mbola miatetra hoe tokony ho avy daholo ny rehetra anatona zany hoe firaisambe zany ary malalaka ny varavarana zay rehetra mbola voniny de mbola aotsonay tompo teny farany vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy safidin'olona no ilainay antsono ataonay zay tsy anery na koa iambo fa matoy zahay miantso de mahatsiaro tompon'andraikitra fotsiny zahay fa tsy zahay no miambo hoe mahavita na tompony na anay ny vahoaka malagasy tsy anay ny vahoaka malagasy fa manana ny mahamalagasy azy izy de mampahafantatra azy zahay de miantso azy misokatra ho an'ny rehetra ny firaisambe izay natsangana tamin'ny fomba ofisialy androany fikambanany findronana panao politika tanora ray aman-dreny ara-drazana ray aman-dreny ara-panahy fikambanana samihafa ifampidinika sy hitady vahaolana miaraka enti manavitra ny Madagasikara iombonana no tanjona vao ny fampianarana ambony kosa tsy ekena ny fandrebirebena saina atao amin'ny mpianatra manameloka ihany koa ny rahalatsaka ireo fikambanan'ny mpianatra politeknika eto Antananarivo raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany nilaza mazava izy ireo fa tsy anaiky ny andraisana ny vatsim-pianarana roa volana araka ny tetiandro navoaky ny ministera omaly ary nanamafy ny fitakina manoloana ireo olana sedray ny mpianatra ihany koa fanadiadina olana miverimberina ny amin'ny université tsy mahita hitam-baolana ny resaka vatsim-pianarana anisan'ny mandry anjara feno ary miantoka ny famontana fianarana sy fiatrihan'ireo mpianatra ny fiainana nefa izany efa tsy mifanaraka intsony amin'ny fisombotry ny vidim-pianana ny vatsim-pianarana raisin'ny mpianatra no mbola takina lava ihany koa vao azo mbola ny vatsim-pianarana ny raisin'ny mpianatra efa tany amin'ny taona 2 arivo no mbola raisin'ny mpianatra amin'izao neny amin'ny université mpanjakana nge tena misy mpianatra tena miankina amin'io bourse io mihitsy ny fiainany zany hoe tena io mihitsy no ivelomany eny ary izy efa tsy mahazo vatsy intsony amin'ireo ray aman-dreny de io zany mba any hoe ataoko hoe amin'ny fomba fiteny ny tanora hoe isakren'le mpianatra zany hoe ino mba iezahany hoe miezaka mianatra tsara izy mba mahazo bourse de manampy anazy amin'ny fianarana iny ary manampy anazy ihany koa manatanteraka an'izay fianarana zay hoe izay zavatra zay tonga amin'izay fanafoanana vatsim-pianarana zay mety tena hitarika fitokonana tena hoe raha nitatsika mantsony hoe grève sy disadisa matsinijinika fa amin'izay fotoan'izay ngamba mety mivadika guerre ngambany izy amin'izay fotoan'izay eo amin'ny dingana amin'ny famoana ny vatsim-pianarana ny misy olana ho ny mpampianatra misy any koa anefa ireo antony hafa mety mitarika izany ny anivo ny anjery manontolo mpanjakana aloha zany amin'izao dia tena mbola le fitaovana entina miasa sady tsy ampy no efa antitra dia anisany mahatonga an'izay le hoe fahatarana amin'ny fanaovana ny inscription sy ny fikarakarana ny antorataratasy mahakasika amin'ny bourse tsy misy vahaolana maritra tsy ampy ihany koa ny seraseraka hitakindreo fiarahamonimpirenena ny amahany zany aingana mampametra-panontaniana ho izy ireo ny zava-misy saky ny andro fitokonana vao misy vahaolana raisiny ny mahagaga misy ny grevy ary efa mandeha ny fotoana dia efa manao ultimatum mampianatra 72 heures hoe isy grevy fa vao misy ny grevy dia misy tapika le vahaolana
mipetraka zany ny fanontaniana hoe endrasana grevy zany a voanomean'le vahaolona fa manina raha to dia manao anticipation. Nanamafy ny mpianatra fa fantatr'ireo tompona ndraikitra ny zava-misy. Mandalo an-tana tohatra raha teo ihany koa ireo fanapa-kevitra samihafa mialoha ny risoana amin'ny fitokonana. Afafantarina aminareo fa misy foana ny atana tohatra izay andalovanay mpitarika mpianatra izay vao tonga amin'ireny fitokonana ireny. Raha ilaza ohatra hoe misy aloha ny fifampiresahana amin'ny ministera PIA ireo sy ireo ataontsika hoe tompon'andraiki-panjakana Isa-Tsokajiny miresaka amin'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny université fa mazana ireny fifampiresahana ireny tsy mitondra naiza naiza. Taorian'ny fitakiana samihafa ny voakombaly ny tety andro amin'ny fitsinjarana ny vatsim-pianarana manerana ireo université enina ary anomboka ny 7 aogositra ho avy izao ny fitsinjarana izany raha ny fanazavana. Tezak'ilan'izay anefa namoaka fanambarana avy hatrany ireo mpianatra fa tsindry azo lena ary fanaovana tsinotsinona ny mpianatra ny zava-misy ankehitriny. Tsy anaiky nandrasana ny vatsim-pianarana araka io tety andro ireo volana mivoaka io satria ho very anjavona ny 3 volana ambiny anaovan'izy ireo ny fitakiana raha ny fanazavana. Raisin'izy ireo fandribiribeny an'isa ny mpianatra ny zava-misy. Meloan'ireo mpianatra ihany koa ny rahalatsaka nandritra ny hetsika fitakiana ary mitaky ny anavozana ny fototra-afitrasa izay mampijala azy ireo mpianatra eny vondovorona. Nanamafy ireo mpianatra fa anohy hatrany ny fitakiana raha tsy mivaly ny fangatana izy ireo. Mbola eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia tsy lahara-pahamehana ho an'ny mpitondra ankehitriny ny fanabeazana ka ataony fomba rehetra ahapotika izany. Anjomona ny hoavin'ny firenena sy ny taranaka raha izao no mitohy hoy ny fianakaviam-beny ny fanabeazana. Tati-baovao ny Ando Miaratiana eo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Kitoto gaboraraka tanteraka ny fanabeazana eto Madagasikara ho ny mpitondra teny ny fianakaviam-beny fanabeazana. Itarafan'izany ny fanomanana sy fikarakarana ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'ity taona ity. Ministra telo misana ny fanabeazana sy ny fampianarana no niala mialoha ny fanadinana satria nirotsaka fidiana solombavam-bahoaka. Teo ihany koa ny fahadisoa ny lazadiny, ny fiparitahany lazadina mialoha ny fotoana. Santonan'ireo ny fanazavana. Tompon'antoka voalohany ny mpitondra raha ny fanamafisana. Aminay tsy mpianatra mihitsy ny tompon'andraikitra. Tsy mpianatra mihitsy ny tompon'andraikitra fa zay mpitatana an'ireny zavatra ireny no mahatonga an'izany zavatra izany mitranga. Keo mahatonga miteny aminao hoe tsy mandiaraka ny tokony ho izy ary raha izao no mitohy dia tena ho avy manjombona no avy ny firenena satria reto ankizy beazina amin'izao fotoana izao reto no tompon'andraikitra ny firenena raha-pitso zao nefa ny zava-mitranga inona tsy ny fampianarana sy fanabeazana ary ny fanofanan'izany mihitsy no olona ho an'ny fitondrana fa zavatra hafa fa raha tena hoe mametraka ny fampianarana fanabeazana fanofanana antitraterina foana zay ho tena vaindondra raha izy tsy ohatr'izao ny fomba fitantanana azy. Ankoatra izay nisy ihany koa ny baiko midina mivantana tamin'ireo mpampianatra izay midika ho tsindry ny aloha ireny fanadinana ireny. Midina mibaiko ny mpampianatra rehetra manana numéro matricule dia tsy maintsy tonga any ampianarana daholo raha-pitso nefa ao anatin'ny filatsasatrika tsy maintsy tonga any ampianarana daholo raha-pitso miandry ny baiko fa sao dia misy mpampianatra tsy tonga manao ny fiambinana amin'ny baccalauréat sationany daholo izany teneniko rehetra rehetra aiza no misy zavatra ohatr'izany andro alahady no tonga ny message ao anaty telefona izany rehetrarehetra izany manamarina ny lelazainy dia mbola mafisika aminao ny hoe gaboraraka petatoky sy toto raha ny fampianarana sy fanabeazana fanofana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nanjaka mitsindry atao amin'ny mpampianatra nisy ny namony ihany vokatra izany hoy ny fanamafisana ankoatra ny famondran-toerana tsy manara-dalàna. Azo an-tsaina ve raha no fanabeazam-pirenena fotsiny izao no tadidiko tamin'ity taona lasa iny nisy 2 sady 3 maty amin'ilay fanenjehana ara-politika vao mipetraka izao ny didim-pindroana atao chef Cisco mpampianatra anankiray manana ny traikefa zany dia tsy ekena fa hoe tsy miray volo aminay amin'ny politika io sy sala amin'izany. Misy chef Cisco draine maromaro gadra amin'ny zavatra kototo rehetrarehetra atao any satria amin'ny ankapobeny tsy araka ny tsy eo amin'ny toerana zany ilay olona dia voatery manaonao foana. Ny fanadinana efa akaika eo akatoko samy fanadinana zany efa vita ny fivoriana rehetra manana ny fanadinana mba hizotra ara-dalàna
totona mibaiko a ianao dia affecté ary afindratoerana zany ary ny fifamindram-pahefana dia tsy maintsy atao amin'izao daty fanamevana natanteraka ry fanaovana tsinitsina no avin'ny zaza malagasy ireo endrika tsy fahatombanana rehetra ireo tsy magaga araka izany raha mitotongana ny kalitaon'ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara satria tsy laharam-pamehana ho an'ny mpitondra fanjakana ambara matetika fa miantoka ny fambandrosoana ny fampianarana kanefa sarotra ny isin'izany hatramin'ny vatsim-pianarana aza mbola takina anaty fidinana an-dalambe ny karaman'ny mpampianatra vary masaka ny vakasion amantaona ny tsy voaloha eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa taorin'ny famonoana ny mpitarika amasoroa ary koa ny manamboninahitra miaramila Hezbollah dia nandraona ny Israel, Iran, ny Hamas, ny Hezbollah ary ny Houthis ao Yemen. Raha ny fantatra dia ny ametraka sampiady lehibe sy fiaramanidina any antoerana ny États-Unis amin'izao fotoana izao. Miezaka ny amadisadisa ny filoha Amerikanina na dia sarotra zany raharaha mahakasika indrindra ny famonoana olona atao Iran ireo. Andao raha ny fanadihadiana mahakasika izany. Anamafy ny fisiny ara-miaramila ny afovoana tsy nanana ny Pentagone araka ny fanambarana nataony taoriany fionana tamin'izy mateo teo amin'ny ministry ny fiarovana Amerikana sy ny Israeliana mpiaradia aminy. Namerina ny fanohanana tsy tapaka ho an'ny fiarovana ny Israely ny sekretera-panjakana amin'ny sanany fiarovana. Amin'ny fepetra fanampiny sy ny fivoarana mpifandraiky amin'ny fitaovana fiarovan-tena sy ny hoavy no antony hanohanana ny fiarovana ny Israely. Mikasa ny ametraka sambo-piady sy fiaramanidina piady ho fanampiny any avoana tsinana ny États-Unis fa ihany koa any Eropa araka ny filazany Pentagona. Manainy amin'izay toy zavatra mety hitranga taorian'ny fandrahoana nataon'ny Iran ny Hamas tataonandry ny andro vitsivitsy sy ny Hezbollah ary ireo mpiaradia aminy izay nampanantena fa hamalifaty ny famonoana lehibe ny birao politika atao amin'ny faritany ho an'ireo Israeliana mpiaradia amin'ny Washington. Tamin'ny talata lasa teo niray tamin'ireo mpitarika miaramila Hezbollah au Libanon. Matahotra ny valifaty mety isy baiko eo amin'ireo mpiaradia iraniana ao amin'ny faritra hanohitra ny tombotsoan'ny Israeliana ny Washington izay ahina hitifitra balafomanga ny Hezbollah. Afaka manafika ny toby Amerikanina any Yemen ireo vondrona hafa ny Irak. Azony iraniana sakanana ihany koa ny fandefasana entana any amin'ny ranomasina mena nefa tsy tahitra tanteraka amin'ny ady amin'ny Israely amin'izao toe-java-misy ny tahotra fioram-pefy izao izy ireo. Manano sarotra ny fifampirarana ho fampitsarana ny ady sy ho fampitsorana io takalonay ny Israeliana na dia efa nandefa delegasiona ao amin'izany azy Joe Biden amin'ity farany herinandro ity. Tapitra ny fampalalamba voantsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Mankasitraka ihany koa ireo teknisianina nampitany sary sy ny feo tamintsika tsiraray avy tany ny sampana fampalalamba vao no mametraka ny soavatsara fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.